dia hampitongro amintsika rehetra hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tomporiavako hivavaka isika toy ny mahazatra. Andriamanitro misaotra anao no mitaona vaovao, misaotra anao no izao fotoana izao izay apetraka eo am-pelantananao hatrany. Irao ny fanainao masina anoro anay ny tena sitraponao marina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia manana mafy ny fiarabanana hatratra ny taona 2024 ry havako isika atao anatin'ity fandarana ity. Andriamanitra ny fiadanana hitondra ny fahasoavany sy ny handrotsaka ny fanahy masina ho amintsika rehetra ao anatin'izany. Anao fanamariana kely manomboka amin'ity an'ity dia hiezaka hiresaka n'izay mba fampiarana ny finoana marina eny anivontsika eny ny fianakaviana ny ankonana ny tenantsika tsirairay isika. Azonareo atao tsara ny mangataka izay mba fampianarana tianareo ifampizarana ato anatin'izao azonareo alefa amin'ny message privé amin'ny hoe asin'Andriambalohery ilay izy dia voaraiko soma tsara dia alanintsika eo izay tokony atao. Isan'ny anankiray izay tondrahako ny fampianarana amin'ity an'ity izao dia ny fanontaniana napetrakareo manao hoe manomboka firy taona no mahazo manao sipa ny zanantsika. Manomboka firy taona no mahazo manao sipa ny zanantsika. Fantatsika tsara moa fa tranga misy eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona rehetra na kristiana na tsy kristiana izy izany hoe sipa izany. Ary tsy dia hoe misy feim-potoana akory tsy izay no hovaliako eto, tsisy feim-potoana io satria tsy voatery hoe rehefa tonga amin'ny taona tahaka an'izao dia manao sipa, fa misy koa ny tsy voatery hanatanteraka izany. Fa ny zavatra iombonana ry havako dia izao, manahirantsaina ny ray aman-dreny ny resaka sipa ho an'ny zanany. Satria raha aloha loatra dia efa manao sipa ilay zanany dia ohatran'ny sahirantsaina izy. Ary indraindray koa anefany tara ihany koa vao heveriny fa manao izany ilay zanany dia sahirantsaina ihany koa ilay ray aman-dreny dia manontany tena hoe fa ahoana ihany ary ity zanako ity. Ka na eo ary izany rehetrarehetra izany dia ny tokony ho fantatsika tsara dia izao tompona andraikitra tanteraka amin'ny zanany ny ray aman-dreniny, indrindra vao amin'ny fotoana izay mahatonga azy hanao izany resaka sipa izany avokoa ka dia tsy afaka mialangalana isika. Ary ao anatin'izany dia izao manana fahefana isika ray aman-dreny na andrarany zanantsika mbola tsy hiditra ao anatin'izany aloha, na ihany koa hiteny sy hanoro azy izay tokony ataony ao anatin'izany. Fa lanjalanjao tsara ny fanapahan-kevitra raisina. Ohatra azon'ny ray aman-dreny tsara atao no miteny amin'ny zanany manao hoe eny ary fa izao mbola tsy mahazo manao sipa ianao raha tsy mba manana diplôma tahaka an'izao, raha tsy mba hoe misy fanamby ataony zany ao anatin'ny fianarana ohatra sy ny hafa rehetrarehetra. Tena azo atao tsara izany fa mila lanjalanjaina ireny zavatra ireny. Fa ny ombonana ry havako dia izao, ny ray aman-dreny dia tsy maintsy mijery reto maso sivany reto rehefa hiroso amin'izany tokoa ny zanany ka hoe andeha hanao sipa. Dia ireto ilay maso sivana efa mba taona matotra afaka miatrika an'izany hoe manao sipa izany ve ilay zanany aloha. Ary tena resy lahatra ve ilay ray aman-dreny sy ilay zanany fa tokony izany aloha no ho atao eo amin'ny fiainana. Ary tokony ho fantariny koa fahatelo hoe inona ny tanjona rehefa manao sipa izy araka izany. Reto misy fanamariana ry havako anankiroa izay ataoko. Voalohany dia izao, raha miteny aminao ny zanakao fa hoe efa manao sipa ary dada sy neny dia aza mibe dia aza hipetrahany fa mifampiresaha aloha. Aza tsarainao maditra izy fa fomban'olombelona rehetrarehetra ny miroso amin'ny fanombohan'ny fitiavana izany rehetrarehetra izany. Ny zaza maditra dia ny hoe sanatry ny vava rehefa ao anatin'ilay fanaovana sipa izy no manao adalàna dia efa maditra kosa amin'izay fotoana izay. Fa raha miteny aminao izy manao sipa ary dada sy neny aza bedesina izy fa mifampiresaha aloha. Raha ohatra ka manao sipa ny zanantsika ka ekentsika ray aman-dreny araka izany fa hiroso amin'izany izy dia
tokony tsy maintsy ho fantany ireto singa ireto ary etoro azy izany. Voalohany indrindra dia tokony ho fantany zanatsika ny hoe manova fiainana ny ferosoana amin'ny fanaovana izany sipa izany. Faharoa, resam-pitiavana io noho izany misy fiantraikany amin'ny resaka fihetseham-po, amin'ny ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy ihany koa. Ao anatin'izany dia tokony ho fantatra ny zanatsika ihany koa fa misy fanapahan-kevitra ilainao ka rehefa tsy mahay manapa-kevitra izy dia mety hitarika takaitra sarotra sitranina sy olana saribahana eo amin'ny fiainany izany rehetrarehetra izany. Ary manarak'izay dia tokony ho fantatry ny zanatsika ary atoro azy fa hoe rehefa manao sipa ianao dia misy fakapanahy tsy maintsy resenao ary maro fa tsy tokana fotsiny ihany. Noho izany tokony manana fiainam-panahy matanjaka ny zanatsika. Ilay fiainam-panahy tiako lazaina dia ilay fiainam-panahy tena mifanaritra amin'Andriamanitra araka izany. Ka ny farany dia izao tokony ho fantany ihany koa fa tsy resaka moramora akory na kilalao zany fa tena resam-pitiavana ny sipa ka mila famatorana satria mbola ho adin'Andriamanitra isika amin'izay ataontsika ao anatin'izany resam-pitiavana zany eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ireto no fanampiny tiako ampiana amintsika ry havako dia izao. Teneno tsara ny zanatsika fa raha mandeha manao sipa izy dia tiany ray aman-dreniny foana ary tokony ho tiany ray aman-dreniny sy ny havany. Fa tsy hoe rehefa manao sipa any izy dia ilay sipany iny ihany no tiany, any izy dia tsy hita intsony amin'ny zavatra rehetra. Ary tokony hayanavaka tsara n'izany fitiavana izany izy. Mahay mandamina ny fotoanany ihany koa izy. Ka tsy hoe rehefa manao sipa dia adino ny fianarana, adino ny fiangonana sy ny fivavahana, dia ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Indraindray ry havako rehefa nalady ara dia hoe ino ny fotoana andehanana an'io ilay sipa dia tsy mivavaka dia ken'ny ray aman-dreny izany rehetrarehetra izany. Tsy mety izany. Dia ireto koa ny tsy mety ary tokony ho andrarana ny ankizy. Rehefa manao sipa izy dia aza mbola mieritreritra ho tahaka ny mpivady sahady. Dia misy mpisipa dia mifampiantso dada sy neny dia ken'ilay ray aman-dreniny. Misy mpisipa dia mifampifanango-bola mba hividy fananana ho azy roa manokana sady dia ken'ilay ray aman-dreniny. Eo zany aho dia tsy miteniny amin'ny resaka hoe cadeau mba hifanomezana izy roa, iny zavatra. Fa le hoe efa hividy cuisinière gasy sady nefa mpisipa, hividy télé ho azy manokana sady nefa mpisipa, tsy mety izany. Fa raha manaiky izany isika dia tsy dia namany mampirisika ny zanatsika ho any anaty fakapanahy sahady izany rehetrarehetra izany. Satria fantatsika tsara izany atao hoe mpivady izany sy ny tanjona ao anatin'izany. Dia toy izany ihany koa misy hoe mpisipa dia alevany ray aman-dreniny manao vakansy mitokatokana any izy roa. Maro ny fakapanahy mety ahazo ireny zanatsika ireny araka izany. Rehefa manao sipa ny zanatsika dia anaro izy mba tsy aneho imasom-bahoaka diso tapahoatra izany fifankatiavana izany. Ohatra iny masom-bahoaka dia mifamihipihana, mifanoroka, dia maneho porofom-pitiavana sy ny sary mifamihipihana any anaty Facebook any nefa tsy fantatra akory izay mbola efa ran'ilay fifankatiavana. Dia rehefa avy eo miady sy mifanala baraka sanatria ny vava rehefa izany. Ary mifanohitra amin'izany koa tsara ny hoe any an-trano izy no mba mihaona sy miaraka araka izany no mpisipa. Fa nefa kosa rehefa tonga ao-trano tsy tonga dia hoe mihiboka any an'efitranony any dia any dia tsy hita mihitsy fa rehefa andeha hanao velomany anankiray vao mihaona amin'ny ray aman-dreny. Koa ny feno ry havako dia izao. Saripady ny resaka sipa ho an'ny zanatsika satria fanombohan'ny resam-pitiavana eo amin'ny fiainana izany. Koa eo anatrehany ihany koa ny fanorenany ny fiainany amin'ny mahalehibe azy izay tsy maintsy ankatoavany sitrapon'Andriamanitra. Noho izany adiditsika ray aman-dreny ny manabe azy sy manampy azy ao anatin'izany vanim-potoana izany. Endriky ny fahatanorana ny fanaovana sipa, koa noho izany dia tsy maintsy miaina an'izany ny zanatsika rehefa tafiditra ao anatin'izany. Dia hoy ny Timoty voalohany toko faha-efatra ny dimy faha 12 manao hoe aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao noho ny atamoranao, fa aoka tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana
amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Rarosoantsika rehetra ry havako.